soratany Itokila Natoko Gérard Rabe Manantsoa, ho velomin'ny Vantsoa sy ny Ravo miaraka amin'ny Faly Rakoto Fetra Sarobidy ary Tahina Nantenaina. Roland Ramanantsoa no nandray feo, Anjary Liva ny nanatotosa. Ipetrapetraka kely eto ambodi-trano eto izay vao hiditra ao an-trano ka mba makamaka saina kely no sady mianoka masoandro milentika. Hafa ihany ny rivotra aty Ambatondrazaka ty raha ampitahina amin'ny tany andro nenindray avy tany Antananarivo ka le trano zareo koa moa dia tafatsofoka voatanana loatra. Ary mba iza ry olona mijoro etsy apitako etsy io. Saron'le sarotro fotsifotsika moa ny endriny dia tsy tazako mihitsy. Ny ambanin'indray tsy tazako tsara fa ohatrany hoe manjavozavo. Ary mandinika mihitsy angely olona izany. Andraso hoe ho fofako tanana. Tsy namaly. Iangalino! Daty izany miantso azy izany. Ho avy eo! Oke. Lasa iza le olona teo. To tsy hitsena lehany. Aleo koa aloha hiditra ao an-trano amin'izay ka. Olona tsy fantatra rehetra izao koa ve no ampivadika ny lohako eto. Manomboka manahitra kosa ny moko izany. Angalina finna ho amin'ny malasamborona andreo ohatrany eo tamin'ny fotoana fisakafoanana riva teo izao mielanelana efa ao minitra telo mifampidirana risotro any ambava. Rehefa tonga ao ambava indray ilay sakafo dia na ny omby mandinika aza mbola haingam-pitsako. Ndre koa mba mahita lazaina mihitsika. Kita fa izany ny marinako. Na idada koa aza angamba mba nahatsikaritra fa izy fotsiny tsy niteny. Fa voadona tany indray ve ndry io sa ahoana ndringe efa nampitandremako foana ny amin'iny fahaparisy iny akolambohatra be ho ahy iny. Sy tsy misy hidiran'ny fahaparisy kely izy rikady kinona fotsiny ary izany ho fa nisy zavatra fahafahitako izay hariva teo. Niezaka ihany any tsy andefa fisainana loatra ny amin'ilay izy kanefa to tsy mety. Zavatra fahafa? Fa zavatra ina ke? Tsy zavatra moa izany fa olona hitandry tamin'izaho le mipetrapetraka tao ambodi-trano teo iny. Tena ninona? Dia nisy olona izay ho atazako nijoro tery apita somary lavidavitra tery. Sahabo 30 metatra teo angamba ny elanelana nisy teo aminay raha be indrindra. Tao nandinika izany le olona nandritry ny 10 minitra teo. Somary nierika kely tsy ampy 3 sekondra teo nefa dia akory ny atairako fa tsy tazako teo tsony le olona. Tsy hay hoe nizotra ny akavanana sa ny viliny akavia. Fa olona iza nefa lehilahy sa vehivavy? Angakoa tsy tandrina endriny ka. Tsy tazako aloha ny endriny. Ny andro raha teo efa maizimaizina moa le ambonina akanjo fotsifotsy teny akodiny nisy sarotro. Fa raha nitsanganany aloha dia lehilahy le izy. Ary toy ny hoe tsanganan'olona tsy vaovao amiko izany. Iza nefa? Tia izy hoe nanjavina tsy hitako ny nahagagako. Sao kosa dia niafina indry le olona ohatrany hoe nanao sangratsy amindry fotsiny ny tanjony. Dia tsy haiko rikady tokony mbola hitako teo manodidina teo nefa izy na dia hoe niazakazaka aza. Fantatry indray tsara fa tsy mba be zava-maniry firy ao an-trefa-trano ao. Na koa hoe tsy olona le izy fa lamba natapon'ny olona teo ohatra. Fefa maizimaizina ihany ny andro dia tsy tandry tsara. Efa hoe olona mihitsy ho amindry. Sady nisy fotoana le izy nietsika. Mosy aleo koa izany hoanika.
Za koa zany efa te hatsoro be kia. Tafandriamanitra ary zoky e. Dia aza tanona ny mamona ny jiro rehefa tory ndry a. Tafandriamanitra ny zandriko. Tafatory maraina indray zoko izany androany a. Aya, taraiky be kia alina vao natory a. Ka ny lozandrina andefa fisainina tany amin'ilay olona tsy fata-beviana fotsiny zaiko. Ino eo ihany fa somary mifamaly kely kosa sy Fabrice talohany atory dia mety izay angamba. Nareo reto koa ke raha fehidina ka sady na amin'ny fotoana tokony hatoriana izany mbola lanina amin'ny club ihany. Rarany raha vototra ny torimaso. Dia tsy haiko intsony ndre. Finina koa mampifokofoko tampokandrio epikitiana n'iny telefona iny. Iangaliana ho a. Tsy dia atsony eky Fabrice a. Isaraka amiko n'izy. Jereo. Io ny message nalefany. Ao tokoa e. Tsy mety soniny amintsika senao fa aleo faranana. Aza mitadina miantso ay akory. Veloma ianao. Fa matitra ve ty? Santionany fotsiny azy io fa efa be dia be nalefany eo ambony ao. Andray? Leo ny miaina kia. Leo be ny fiainako a. Azo atao hoe mbola raiky pity aminy a. Asa dia manao an'io moa e. Asa matahotra fa mbola any le anjarandry. Le vonina ny anaja sy ty andry. Dia fa foky ny ranomasy fa raha sanatria miesiko eo ingeny aretim-pondry dia sahirana eto zasy tady e. Iangaliana fa ho aizy ndry iny e. Iangaliana. Iangaliana. Tsy noenao ny mihitsy ny antsoantsiko marina. Izao foana ve ny ainako e. Ranomaso lava. No io fitiavana io ihany. Ary iza kosa manatona zany. Toa aloka fotsifotsy mandindona fotsy mitazako. Dia iny fa mipetraka eto akaiko le izy. Ny tanany angampo izany dreko mamihina ny soroko izany. Fa izaka ianao azafady. Dia maninona ianao naketo amiko? Oay, fa tsy ianao ve kely nandinika andray arivry e? Tsy valiny mihitsy marina ny fanontaniako. Azo maninona ary tsy mety hitako ny tarehany e. Ohatrany hoe zavatra manjavozavo maintimainty izany fotsiny ao anatin'ilay sarotro anaovany. Io no misolo ny lohany. Fa olombelona ary ve izany ty sahiny? Azo maninona koa ary azany. Toa ohatrany misy hery manosika iondana eo atratran'izany. Toy ireny hoe olo-pantatro sy efa nahazahatrahatry ny elo ireny izy. Izy koa moa tsy mijatry ny manavozavo ny zandriko. Aiza foana Angaliana ry Kaja. Efa ora maromaro ihany nge zany ny alany teo raha araky ny voalazanao e. Ny atahorako fotsiny de hoe so de maninona iny a. Indrindra amin'ity izy taizana retim-po tiako
na za koa zangery dada mba mitebiteby fatratra ny aminy mandreraka mihitsy. raha zay fetsiny tamin'izy niala teto izay a tena atahorako anao tao foana mihitsy iny. Efa niezaka nanaraka sy nikaroka azy ihany inge afa tsy hitako mihitsy izay nalihany. Dia ahoana ny re? telefonina koa moa mbola tetỳ an-tanako tamin'izy nydritona lasa nandeha izay. Tena mampitaintaina mihitsy ny zokonao inka. Marina moa. Zay kosa angamba izy izay namovaravaranaizay ry dada. Ao tokoa ejerena anaka. Angaliana. Fa taiza foana ianao anaka. Izay sikajy tato efa maty ny tebiteby mihitsy tamin'ny tsy fahitananao. Efa hito re ary dada. Miala tsindra toka nampitebiteby anareo. Fa taiza nefa ianao io e? Aza de manahy loatra ny amiko re. Efa misy toerana falehako izay ihany rehefa teo irery ah. De tany afa tsy hoe taiza akory. Ory Angaliana. Toerana aiza nefa izany e? Ary atsimo tanàna ary e. Atsimo tanàna izao aiza e? Mareraka io ry dada. Raha sitraka ao de aleo manaraka toy isan'andresaka. Midray arako. De asay voarahany kajy maso raha le vary eo sao de ritra. Endre ry dada. Fa ahoana marina ry ty? Fa ahoana amin'ny ahoana ny tindry lazainy. Ka re amin'ny fomba firesaka indry tamin'ny dady reniko ohatry ny olona tsy taitra izany mihitsy. Finna nefa ny tokony hataitra ozindrika. Eny e, tsy hoe manamaivana ny fitaintainanareo sy dada akory raha milaza an'izany. Fangany lamany amin'drisy Fabrisy. Ny famerina anganareo? Ny famerina tamin'ny Fabrisy? Efa afaka ny alaheloko fa tsy misy tokony esako saina aminy intsony. Zavatra hafa mihitsy izao mampiasa saina. To lasa hafahafa be koa ngekindry izany e. Taloha nefa indry ohatran'ireny votom-pahoriana ireny rehefa sendra miadina misaraka amin'ny olon-tindry. Tsy izany mihitsy ho ato amin'ireny mampiasa ny saiko. Inona? Ndry tiako hita ohatran'ny mampatahotra ka. Ny amin'ilay aloka fotsy. Aloka fotsy? Aza temitemy mafy be aloha ndry. Niseho tamiko indray ilay aloka fotsy hariva teo. Izay mantsy no anarana nomeko azy. Misy toeran'izay fa alehako isaky ny te tokatokana. Akazo tokana ny etsoko azy. Misy hazo tokana lehibe maniry izay mantsy eo amin'ilay toerana. Ary enjana aloha ndry ty raha morina anarana. Fa aiza ho aiza aloha izany toerana izany e. Tsy dia azoko an-tsaina mantsy. Sarotra hita mihitsy ilay izy no tena marina. Sady vitsy-pandalo. Oay, nefa aleoloha ijeran'ilay varina toko koa ka. So mantsy rehetra ao io kanefa vary sosonina farany dada. Dia aleo izany rehefa avy misakafo mihitsy tataraiky ny toy eny e. Tsy androko izany avy misakafo izany ka. Aleo entiko miakatra aty ny sakafontsika amin'ny raha vavy raha tsy mampanina ny dada dia sady mitantara indray any misakafo miata amintsika. Izay ky mbola mahalasa ny saiko hatramin'izao io ah. Misy tery be amiko ireny nenako tamin'ny hariva teo ireny. Tena nahavariana dia toa nahatsiaro maivamaivana izany ary rehefa nampiondaminy teo an-tratrany. Ateniko vetivety eo daholo ny sorisoriko tamin'ilay fisarana tamin'ny Fabrisy. Izany veky. Izany oa. Hitako moa kindriny tsy rotra izany mihitsiko. Dia tsy niteny ninina tamindry mihitsy izany ilay izy. Tsy namaly amihitsy ankizy na dia niezaka ny sikotra ihany aza. Tena hoe tsy nilopa eo tamiko mihitsy izy. Ny fisiny teo anilako fotsiny dia amponampisinta ny vesatry ny foko. Dia tsy natahotra vekindry? Tsy nahatsapa-tahotra mihitsy aloha na ny kely montsy azy e. Efa hoe toy ny olona efa mifanerasera tamiko nandritry ny fotoana maharitra izany mihitsy ho any fandraisako azy. Hafahafa tokoa izany ka. Izany efa mariandry ny tantaran'izany fotsiny dia efa mitsangam-bolo takininona. Maika fa hoe miseho eo anoloako eo mihitsy ilay izy na koa hoe mikasika. Fa mba iza loatra aloha izany dia inona ny tanjony amindry? Ny fanontaniana tsara petraka koa ngamba dia hoe
Inona le izy? Mibosesika ato an-tsaiko daholo izany fanontaniana rehetra izany. Tsy mbola nisy nahitako valiny nefa na dia iray aza. Raha zaho aloha ny anontany indri dia ozy aho hoe sao dia ny tompo azy zany. Tompo Jesosy ve? Ie, ndry raha teo nilaza fa aloka fotsy no endrika isehoaniko. Sa ve hoe io no anjely mpiambina ndry? Le hoe anjely mpiambina no toa maharesy lahatra kokoa. Kanefa ngela izy tsy mananelatra e. Tsy ohatran'ireny hitantsika amin'ny kisarisary ireny. Ka iza moa nefa nahita an'izany tena endriky ny anjely izany e. Mba sary fanehoana fotsiny ireny. Moa iza moa izay izany mendrika isehoan'ny tompo. Raha izany tokoa nefa ny marina, maninona izy no tsy miloa-bavaniko? Ohatra hoe vitaony iraka zaroana koa hoe ataovy zato, tsy haiko hoe. Mistera tokoa ka. Angamba misy fepetra takiana izay vao isehoan'ny tompo e. Amiko loatsy Jesosy le izy e. Iangalina. Zao ndeha anara-maso ny fanangonam-bokatra aloha dia ampio ny zandrinao ikarakaran'ireo biby fimpo ireo e. Ohatry enonao ve zany dia Angalina atao ilozanao mandinika fotsiny e? Endrery dada, azafady fa somary variana kely fotsiny a. Zay raha aloha fa lasa e. Raha mba fantatrao mantsy ry dada. Hafahafa indray zah io. Zay no antony ipetrahako eto ambodi-trano eto. Toa malahelohelo tampoka tsy fantatra hoe naninona. Malahelo an'iza nefa? Na malahelo no ninona? Fomba nina ary aty. Samy marary. Sao dia tokony hiverina hijery dokotera ihany ary aho. Kanefa ve moa tsy hitovy foana ny valiteniny ihany. Hoe miankina amiko ihany no mahasitrana an'io. Za nefa efa tena miezaka nefa toa tsororony sy vetiny eo dia latsatra maso. Za mihitsy nefa marivy ramaso loatra e. Raha nahay ny teny ngambo dia voditra anto dia mety efa nandroaka hiala teto. Oe, zany indray le tanana fa tsy sabako mamina avy eo amin'ny sandriko. Io tokoa io le aloka fotsy. Tonga ampitony angamba. Fa hoaiza amin'ity andro efa hariva indray moa ny tizoka. Aza tahitaitra ohatran'io moa fa hipetrapetraka kely atsy ambodi-trano atsy fotsiny aho e. Eritreritra an'izay ho avaliko an'ity mesazy mahery ty fotsiny. Mahery? Le bandy mpanakana antsika eny an-tsena matetika iny ve? Ie, iny. Ay ve nareo efa mifanakalo nimero e? Ary tsy maharaka mihitsy ny tenanay izany. Efa elaela ihany aho izay no fampiresakako. Efa ela koa izy ny andro ny valiteniko fa ndeha hoekeko amin'izay angamba kika. Za aloha dia tena miaiky andrity mihitsy e. Ekena daholo zao bandy rehetrarehetra zao. Tsy haiko akia. Toy ny hoe misy bangy izany amin'ny fiainako. Resy lahatra rehefa nandinika fa amin'ny alalan'ny fitiavana avy amin'ny olon-tiana no hafeno azy. Tsy mbola nisy nahafena an'io bangy io nefa aloha hatreto. Atsiary bangy eny foana mantsy raha tsy hitako io zavatra io. Raha tiadiavina koa zany ny endrika. Rehefa avy eo migogogogo sahalan'ny inona ery rehefa voadona avy any. Sady banga ahoana koa moa e. Ataoko angamba fefa mba miezaka maneho sy mizara fitiavana amintsika toy ny ray mpianakaviana rehetra ihany dada. Tsy hitako loatra hoe inona ny tokony ho banga amintsika zany raha ara-pitiavana. Sa ve fitiavan-dreny? Dia tsy haiko mihitsy ry Kaja. Mora toka fitiavan-dreny tokoa ny tsy banga amindry. Manina raha resahandry dada mpiakabady amin'izay. Zany angamba mivahaolona fa tsy ny fiatsapazana amin'izao bandy rehetrarehetra zao. Tsy fitiavan-dreny mihitsy aloha le izy e.
satria tsy misy asolon'ny fitiavan-dreny. Ka inona ihany ary izany? Adabo ihany koa izany dia nanjara nitondra fahasorenana vetivety teo ilay resakindre. Avy aloha rery mihitsy aloha isaitsainako tsara an'izay avaliko eo ny mahery. Endray ariko. Dia hoe keko tokoa ve ny faniriany mahery araka amiko e? Mety hatanan'ireny fanomeza toko rehetrareny tokoa ve izy rehefa hoe tena hiaraka tokoa izay sa sanatria tendromolotra fotsiny ihany? Aleo rangahy ekena. Aiza moa ilay telefonako tiao? Azy koa izany tsy atenenina mihitsy. Efa hoe avela rereto aho dia mbola mijajirika eo alohako eo ihany. Oay, tsy hikajika efa le aloka fotsy. Toy ny hoe maneho fahasiahana be amiko izany izy izany. Ohatry ny hoe tia ampitandrina izany. Sa ve tsy tokony anaika an'ilay fanindry mahery aho dika amin'izao fetsiny izao e? Aleo rangahy lavina. Fa tamin'ny fomba ahoana nefa nalalandry fa nasika izy kanefa ndry ihany nilaza tamiko fa tsy hita ny endriny. Tsy azoko mihitsy ka. Marina fa tsy mahita ny endriny kanefa tsy fantatro mazava hoe tamin'ny fomba ahoana nahazoako izay tiany ambara. Vao avy nandefa an'ilay mesazy fandavana angeharika atsy dia iny tokoa izy nitsita e. Tsy nisy niditra tamin'ny lohako tsony avy teo izay vavany mahery tao anatin'io telefona io fa mbola tomelin'ilay tranga teo ny lohako. Fangana no vava tamindry mahery. Indringa ahoana? Mba tsy napoziko indray izany ka. Efa fantatry ilay aloka fotsy ange izany fa tsy ahasoa andry ny fiarahana mahery. Tena izay mihitsy kia. Tena mahavariny izany trangany zavatra izany ka. Aleo ngamba kilo atory amin'izay a. Hosorena eo koa dada hoe mbola miresaka ihany tsika kanefa efa dila ny ora fatoriana. Aiza ihany renao ry toromaso. Mivadibadika fotsiny aty. Inona tokoa ary no antony tsy mampahita tory ahy e? Sa ve no ireo farateny mandratra fo be nataon'ilay maherin-dozy ny taniko rifa teo? Tsy fahaferiny akorony nefa miseomilay. Ataony inona koa misezizah fozahorana be ty fa fomba mibandy fotsiny le mikaoty. Ela mahay fafa mahatsiravina. Arizako ary izany miakatra eto am-parafary izany. Ndrekako toa le aloka fotsy. Tsy nisalasala izy teny tapika eto akaikiko. Ty lohany toy ny hoe lavaka be fotsy no nasolo ny tarehany rehefa nitaraviko tamin'ny hazavany telefona. Avy eo saronana sarotro fotsiny. Fa mba iza tokoa azy io e? Olo-pantatro ve? Tsy matahotra azy mihitsy amanko. Fa iza marina ho any anaranao e? Ono a? Dia mahafantatra ve ianao? Tsy mamaly mihitsy izy. Inona tokoa ireny mety hitranga raha tiako ny tarehany e? Nefa aok'izao ndraika. Tananao ve izany mafana be mamihana ny tratrako izany? Tahitako akory avy eo dia maraina ny andro. Andriamanitro,
Zandray tia mangoritsina kanefa ndriny ainazy aza tsy taitra akory. Na za koa aza nge mba variana amin'ny tenako ihany e. Karazan'olona tena matahotra fadiranovana ny karazan-javatra ohatr'ireny mihitsy fantatro mihitsy. Sao tokoa ki izany de demony te hanodina ny saindry ohatra tsy haiko. Tsy demony izany le izy ka. Izy aza nge tsy nanao zavatra hafahafa tamiko mihitsiko. Nidaboka teo akaikiko teo fotsiny izy de nanafana mandra-pahitako tory. Na de zany azako. Sao de ndry kosa zake misy demony sao de tokony entina any amin'ny operaka indry alana demony Aza miteny telefony eo kia. Alana demony ahoana koa? Tena tora-kovitra tampoka teo mihitsy aza akiko. Nde anao raharaha aloha kifa raha izany no eritreretina de tsy havita ninina eto ka. Andao koa ndry miarena teo amin'izay. Endre. De tsy te hahita ny fahasairana ny dada aloha raha toa ka hianatra any Antananarivo ihany amin'ny fidirany. Mila maka olona mihitsy angamba izy raha zao foana no atao ndry. Tokony maka olona mihitsy iziko. Za koa aza angamba mety asa amin'izay raha mahita e. Ataoko ampy angamba izay fotoana ny antanitako teto amin'ny tady izay. Miangalino. Ahoana izay dada? Avy vetivety ange ianao iresahany dada zavatra. Zavatra inona ry dada? Mbeta eto akaiketo mihitsy aloha ianao e. Efa tafapetraka zao ka ento amin'izay ary ny resaka dada e. Ahoana ho anaka? Ianao moa efa nisy fotoana niasa tany amin'ny sehatry ny varotra ihany. Ka izao e. Misy namako izay ny Antananarivo any sendra tafaresaka izay tamin'ny maraina teo. Nanafatra vary avy aty amintsika mantsy izy e. Nilaza tamiko izy fa nanokana tranom-barotra vaovao hono ka mitady kesiera. Ka asy Angaliana raha mazoto fa nilazaiko mantsy izy hoe le zanako vavy matoa manana lisansa amin'ny sapam-piofanana comptabilité sady manana expérience ihany koa ka asa raha mety amin'se. De hoy ny teniny tamiko hoe resao le zanakao raha mazoto e. De asa ny hevitro amin'izany anaka. Ianao koa moa mba efa nahitahita ny tany an-drenivohitra ihany e. Taminao le nanao fiaratsasatra tany amin'ny neniray farany teo iny. Namany dada? Dia moa. De fantatro ve zany? Mety mbola tsy fantatrao izy ka. Tamin'izany asa tany Antananarivo talohan'ny niverenako teto Ambatondrazaka mantsy no nifankalalanay anaka. Aza manahy ianao fa namana azy itokisana izany e. Atonony tsara ihany koa raha ny karaman'olona izay ny tamiko Vonina foana raha sehatra voafehako ka. Tena vonina zany ianao fa ilazako ny izy e. Vonina ka. Fa ilay manomboka roviana hoany. Ka raha tapa-kevitra ihany zany ianao de tokony miakatrano fa raha fatarany amin'ny tapa-bolana androaniko. Ay, misy homanana tsara zany kia. Ka ndaso aloha fa hiantso an'le ry mihitsy ka. Iangaliana. Izary zany miantsoantso azy zany. Aloka fotsy. Ay venao e. Ianao koa manaitra ka mampivady-po mihitsy. Mialatsiny ary moa e. Tsy mampaninona anao ve nefa nitsokanao amin'izany anarany izany e. Sa iza no anaranao? Tsy maninona ka. Zay koa tsy nangenona nafantaranao anahatra amin'izay e. Eny ary e. Fa ay venao tia ka mahay miteny ihany e. Sambany ianao ny lopy eo taniko. Fa ny feonao toa hafahafa be amin'ny sofiko izany e. Rehefa azonao fotsiny izay lazaiko dia izay ny zava-dehibe ry Angaliana. Fa mifiry tokoa aloha izao e. Ary inona no antondianao aty aminay amin'izao izao? Amin'ny 1:10 ora sy 1:10 minitra alina izao. Raha ny antondiako indray dia momba le dianao rapitso. Dia angavy aminao hoe aza mandeha amin'ny zotra-kasainao andehanana rapitso io ianao e. Miandrasa raina 2 andro vao manainga raha toa ka tena tapa-kevitra ny andeha ianao. Tsy azoko.
Fa maninona sakananao tsy andeha rapitso? Efa voafandrika anie ny toerako amin'io fiara andehanako io e. Ny valizy venty kokoa efa vita homana daholo. Ataoko fa tsy vao aminao tsony angamba ary ny fombako ry Angaliana. Tsy hoe fititihanaka-nanao fatany ny aviko aty aminao akory. Te ahoana ozy ianao ny fomba nazavako an'izany amin'ny dada ka ianao tsinona tsisy eo akory andresy lahatra azy? Andrano fa tsy maintsy hainao zana foana izy Ka Zay moa e. Aza mandeha amin'io ianao. Masoa anao ny lazako an'izany ry Angaliana. Endray ary aiza sady ianao? Tsy noho eny ny akory marina. Toy ny viny teo ihany nandehanany. Miserina toy ny tselatra. Ina ary ny zava-miafina ao ambadika sany fanafatra faran'le aloko iny asany. Aleo rangaharahana sy nolazainy aho. Zany ve moa ampaninina? Ianao ty tena tsy matotra mihitsy ka. Soa ihany efa tsy mbola niantso ny nentoanareo itsenanao. Ka tsy fantatro hoe naninona angery dada fa tona alaina tampoka teo fotsiny aho e. Dia ahoana zao izy le coopérative teo ka? Tsy nakasarotra zareo rehefa nilazaiko hoe rapitso na raha afaka pitsondray aho vao mamerina mamandrika toerana raha toa ka hiakatra ihany ka. Sy ihany aloha zareo fa tsy mba sarotiny. Ary hono a? Maninona tokoa moa i Angaliana raha hoe ampiarahana amin'ilay amin'ireny camion mpitati-bokatra miara-miasa amintsika ireny e. Zany koa zao no vahaolana kaiky anakako. Tsy dia mampazoto aloatra zany ry dada. Dia tsy hitako mihitsy ihany zany izay mampazoto anao ty ka. Lozaka aloha nareo mindravafika. Misy mpandraraha mifanao fotoana amiko izay koa mantsy ihany. Mazotoa ary dada e. Misaotra e. Fa ahoana indraindry ity tsy andeha tampoka teo ry Angaliana? Zanga moa ny teny hoe tsy andeha tsony. Aleo aho andro kely. Fina zao tsy nampazoto andry tsy andeha teo androany ka. Le aloka fotsirikady aho. Tonga teo izy alina. Teny angavy tamiko mba tsy andehanana misotra androany. Miandrasa hoy izy ray na 2 andro. Tena randry tokoa. Dia tsy maintsy akatoavina ohatran'izany foana ve keny sitrapony io zavatra miseho amindry io? Fanga moa izy napriska angalatra na mono olona e. Fiangaviana fotsiny azy dia nakatoaviko satria tsy dia manelingely loatra. Dia tena miaika ka. Fa le feoany aloha dia tena hafahafa e. Hafahafa ahoana? Hafahafa be izany. Atao hoe feon'olombelona toa tsy izy kanefa aloha dia azoko tsara ihany. Sao araki dia efa mahay fitenina anjely ndria? Ndry ty koa dia tena mahita lazaina ka. Kiza mahalalako. Angaliana! Angaliana! Fa misina ry dada. Voy aloha e. Inona mampisefosefo anao avy any ivelany ahy e? Tena loza nge Angaliana. Fa nisina ho Zao e. Eniko tamin'ny zalahy teo amin'ny station vao teo fa niarany lozam-pifamoivozana na tsy ravina inge le taxi borosaika nandehanana ho anina rainy. Ahoana tsara hoe ry dada? Zao a. Soa ihany ianao fa tsy nandeha tamin'iny ka. Saika namony haino ilozo daholo inge hono mpandeha tao anatin'ilay sprinter e. Andriamanitro. Tena loza tokoa izany marina. Tena lozako. Mbola tsara zanavy ianao anaka tsy nandeha tamin'io fa dia misaora azy ka marina moa. Tao mahalaina tampoka indray ary dada hiakatra ny tanàka. Mba marina e. Eny e. Tsy manometsiny ianao satria manimba saina be tokoa le izy ka. Dia ahoana zany le asa ry Angaliana? Elao tsiny any amin'ilay namanao andry ry dada fa tena tsy nazoto tampoka. Atao vao hoe tena tsy nazoto indray hono izy hoe azava ho azy le lozam-pifamoivoizana. Dada ve dia tsy ahita azy eo lazaina aminy ihany e. Indray ary. Rehefa aveo ihany izy dia ho atsoko anaka.
zao tranga rehetra zao ka. Saika tsy nananjoko teo tsony zany ara nandeha tamin'iny zotra iny ihany ndriko. Efa fantatry le aloka fotsy meloa ary ve zany fisiany olozy io e. De mahay maminany ve zany io zavatra io? Maninona nefa raha amin'ny vatana mihitsy indriny mametraka an'izany fanontaniana rehetra zany e. Ataoko tia mifampiresaka matetika nareo. Ka fa zay mihitsy no andeha ho atao. Ho antaniko tsara izy raha ohatra ka hoe tonga eo raha alina. Tena tsy nisiao mihitsy ke le aloka fotsy mandrakity ny androany a. Nijanonao tsisy valiteniny zany reo fanontaniana maro be nanidikitika ny saiko. Ny fanontaniana sasany saiko apetrako aza efa tsy tadidiko tsony. Ne ndriko zany to rehefa teny ilaina vao tsy hitako. Manoatra no miborosy koko fikosehatra ny sampy be vazivazy eo koka indria. Tsy de miseho izy raha tsy tena zava-dehibe. Zay ntsikaritra. Tokony ho vaindry hoe Paoly am'izay zany ny anarany fa tsy zany aloka fotsy zany tsony. Motezitra amin'izany eo izy fa vao maika tsy iseho tsony mihitsy. Iza tokoa aloha ndry mipaosipaosy be ohatran'izao io e. Andeha tsena miaraka amin'ny Antoniky Andrekako io. Ve fa raikitra vetivety tao sady indray ny endrisy Antony e. Orsoko vavy sao de diso tafa oatra loatra e. Tsy efa nisy firy zay mibandy niaraka tamindry. Asa sao ndry io raha ho lasa ex indray atsoatsy raha sanatria anao next izy. Ka tsy mbola tojo an'le anjarako e. Zaveo amindry de hipetraka fotsiny eto. Tsy ho antotra pitoerana eto. De maiky anao azay raha vavy. Tsy vizaka mivoaratra mihitsy. Na za koa aza mba miaiky ny tenako ihany indraindray Datange fa niteny hoe aza midikiditra amin'ny zavatra mety handratra e. Mbola marefo ny fondry. Tsy mahazaka dona amin'ny fanesy loatra. Fantatro zany kajy fantatro fa fitiavan'ny dada daholo ny antony lasany an'izany. Fa rehefa marary de mila mitady fanafodiny. Fitiavana ihany no mahafaka andratra-pitiavana. Ndre amo ioko. Sady anao rara koa aloka. Nareo roa kely zany mbola no shopping. Why efa miandry atsy ambody mangatsy koa zay Antony. Ao mantsy ny fotoananay. Io tokoa iaho. Efa ela ilany teo? Vao tonga kelikely mihitsy ano mivoaka ianao. Ka ahoana vonona tsara? Za indray vonona foana rehefa hoe mandendena metsena ka. Ay ve, ka andao ary. Ty aloha ty amin'ny lala masaka ty tsika no andefa tsy any amin'ny arabe aty. Fa nahoana kosa? Tsy de misy hoe inona loatra fa mba miala kely amin'ny mahazatra fotsiny. Antony ahoana k'izay mahalala? Ela moa ty aho. Inona koa ary zany fanontaniana izany e? Ty andre amin'ny foko manontolo ary angaliana. Na tsy manontany azy indri de eny foana ny valiny. Matahotra mantsy fa sao de anao ohatran'ireo olo tiako taloha ihany koa ela rehefa leo aza ampitoviana amin'ireo olo tianao taloha kosa aloha e. Zareo mora mivadika fa tsy zaka. Mahatoky an'lahy zany mahazo mahatoky ho andry. Mahatsiaro sambatra ery ary Antony miondana eto an-tratranao eto Zany sambara toy izany koa ny ary angaliana iondananao jerenao ange. Jereo rehefa ara-vodilanitra lokony masoandro milendrika. Mahafinaritra volomparasy manompo volomboasary maninto masoko izany. Ka zay le fahefana manokana ananany misarika amin'ny mason'ireo izay mitady fitoniana. Ay ve nao ty komba mankafy mandinika ny faravodilanitra takariva toa za de mankatoerana eo ambodi-trano eo mihitsy indraindray mandinika ny masoandro mandrapodiny. Fahafinaretana ho mihitsy ary angaliana zany feno sarina masoandro mody aza nge atao anaty findaiko ato indrindra fa za rehefa le mivoyage iny. Antony ahoana ki? Hitako amin'izay ngamba le zavatra mpangatany fiainako. Le nikaroako atriny ela.
Fa inona le banga tamin'ny fiainanao? Enao sy ny fitiavanao. Engany mba tsy ho diso Zany aza manafa ho pony foko mandrakarivo fa tsy diso ianao hoe za tokoa le nikaroanao. Ezahako tolorana fitiavana be dehibe foana ianao. Manomokatra an'izany tsy lanilaninao anao mantsy ny foko. Fa nga olona lasa orinasa mpamokatra fitiavana ny fonao ka. De fitiavana ho an'olo tokana hono ny vikarin'le orinasa sa tsinjarainisa tokonana? Raha iteny aho hoe ho anao rery de mampandainga tena ihany satria amiko de tokony hanehoako fitiavana daholo mpiarabelona amin'ny tena. Fa na izany mahazo matokony ifa ianao fa ampitongoako fatratrany ny anjaranao. Zay vita pasoka tsara daholo reto ka. So toko voatsikatro fa mifanentana be amin'le kiraro avy tongotra amin'ny fidiny Antony Andray andro ry lokony tiropo ny fidiny andro anty. Tonga tery io zany no entina mivavaka amin'ny lahat zao. Aleo amin'izay avy ny latsara de ampiremina atao amin'ny armoara ato. Iangaliana Aloka fotsy. Zay indray ianao vao niseho tamiko. Fa misy inona? To tsy mamaly ianao fa ilozanao mandinika fotsiny. Tena tianao ve izy? Antony ve no tianao antaniana? Izy indrindra. Tiako izy. Tena tiako. Ary mino fa izy le anjarako. Mampalahelo anahy ianao ry Angaliana. Finona mampalahelo anao amiko? Mora latsa-pity loatra ianao kanefa tsy azonao antoka akory ny tena fitiavany ianao. Eny tsy meko tsiny ianao satria sarotra mamantatra an'izay any apotsy miloaka. Tsy mateny ianao. Da nio tsara izay teniko izay ry Angaliana. Ry azo tokana. Kangambe ianao raha manara-maso fa to ranomaso foana mitazana hoe ty amin'ny tavako. Aleoko nakaty fa niondako koa efa aleo mitady ny ranomasoko. Eo ambanin'ny aliko ny fakako saina. Fandiniako ny fiainako fa minafinako no aviko. De voahosina ho toy izany fona tokoa ve izany ny afara ny tantaram-pitiavako e. Miafara amin'ny fisarahana siratra foana. De ho toy izany koa ve ny afara ny tantarako sy Antony. Matomantsy le aloka fotsiny ampitandrina toy iny de efa misy fahadisom-pana tenana mananontany indray any. Aiza tokoa zao ianao ry aloka fotsy. Aiza ianao amafany ranomasoko. Aiza ianao mampitony ny alahelo. Kanefa ve moa tsy avy aminao ihany sao ranomasoko sao e. Tofa mendry fendrona matso no nataony tamin'ity indray mitoraka ty. Sa ve ny lalana voasorotra ho amin'ny mihitsy no kitotoana loatra. Fa izy manora fotsiny hoe io misy lavaka na vato mety aminkana ka tokony elana. Tsy foiky loatra Antony. Tsy taeritreritra an'izany hoe saraka amin'izany akory aho. Efa nisy ry alavitra erika ny aliko ilay azo tokana fa izany variana teo.
aleo amin'izay asian'olona ny lalana mody fa efa hatramin'ny atoandro amin'ny nandefa finany teto. Lanitro sady mangina maisy ny lalana, matahotra zany. Raha mahare ahy ianao ry aloka fotsy dia atery moty aho fa mangina be aty anaty azo aty. Nizany tokoa fa toy ny misy mitandana amin'ny tanako. Dia nisinda niaraka tamin'izay ihany koa ny tahotro. Ary izy reto tazako mirodoroto manantona ty reto. Tovolahy vitsivitsy mandrokomby amin'ity andro efa maizina. So kosa dia dahalo reto e. Aleo aloha aka sisiny so dia soeriny omby eto voalosa. Ary mahagaga fa toa mitondra jiro mazava tsara ihany zareo kanefa tsy mahatsikaritra amin'ny fisika atao poditra ty kesika kely ty akory. Aiza foana ary ty Angaliana ry Katia? Tsy fantatro mihitsy ry dada. Kory, fa tsy fantatro ahoany. Dia tsy mba lazainy aminao raha vaviny mihitsy hoe zany izay alehany. Sa kosa voatazona any amin'ilay tovolahy olo iny? Izay tokoa ke voatsaroako ry dada. Ninona? Tsy any amin'ny olo tiany izany iny fa mety lasany amin'ilay toerana fakany saina, ilay hoe akazo tokana. Akazo tokana? Le nolazainy tamintsika indray andro iny ve zany? Fa aiza ho aiza tokoa moa no misy ny toerana io e? Tao hoe any atsimo tanàna any nga? Fa hono misy olona miaraka aminy anga hono anony dia tao tsy mahatsiaro fidina mihitsy. Ny andro ty efa maizina. Tsy haiko tsara ry dada. Tena mampatahotra mihitsy ny fihetsiky ny zokonao iny ka. Tsy afeniko amin'ny dada ngefa na za koa aza matahotra raha araka ny fitantarany aloha dia zany aloka fotsy zany hono miona aminy any. Aloka fotsy? Ie. Mba hafa koa zany raha anaran'olona ka. Tsy tena anarany zany ka sady tsy olona le izy. Tsy olona? Eny e, na za na i Angaliana samy tsy mahalala marina hoe inona le izy. Satria na izy aza tsy mbola nahita an'izay tarehany. Ambonina akanjo misy sarotro fotsifotsy noho no hitany. Tena tsy azoko mihitsy zany lazainao zany ka. Aleo ataoko hoe zavatra zany le izy. Amin'izay azo ny dada tsara. Miseho amin'ny matetika hono io zavatra io. Indraindray amin'ny alina dia indraindray amin'ny atoandro. Fa any amin'io akazo tokana le toerana falehany Angaliana io ry zareo no tena mifampiresaka. Dia ianao zany efa nahita n'io zavatra io? Dia inona hono no antony isehony amin'ny Angaliana ary ka? Za aloha mbola tsy nahita azy. I Angaliana foana no isehony. Io aloka fotsy io no mampitandrina sy mampafantatra azy zavatra tsy tokony ataony. Ahoana koa ary zany? Le zavatra zao ohatra tao ambadiky ny tsy fahazotoany Angaliana andeha tany-tanahy iny tamin'le zotra efa nifandrihany iny. Le taxi borosaka andehanan'ny aran-doza iny ve? Iny mihitsy ry dada. Iny rahantsika nahita iny ny lozana tsy ravina niatra tamin'ireo mpandeha rehetra tao anatiny. Tena mahaliana tokoa zany ka. Andraso angeta taraiko amin'ny dady. Fe nisy an'izany rehetrarehetra zany e. Dia maninona zany kajo no zao vao mitantaran'izany tamiko ka? Ka ahoana ozy dada ny fomba nazavako an'izany amin'ny dada ka na zaza nge very ihany e. I dada koa moa sahirana amin'ny asa foana matetika. Efa mila resaka amiko kosa ve nareo zanako tsy mba hiainy kosa e. Fa hono anaka. Inona hono no mahatonga azy isehon'izany zavatra zany e? Sa sao dia mba zavatra noforonin'ny sainy fotsiny zany?
Sary tata mieritreritra hoe mety misy ifandraisana amin'ilay olana ny anjady tamin'ny roa taona lasiny ho ahy io mahazo azy amin'izao io a. Nitady zavatra nariana dia ohatra ny sainy dia namorona ny alika fotsy io. Dia mety ho izany tokoa ve? Tsy mety afaka ohatsainy mihitsy anke izany le zalahy iny e? Angamba. Ny maty nefa tsy veriny intsony anaka. Mampiny tena ny sisa azo atao. Aleo fa ho adediko tsara mihitsy izy rehefa tonga eo ka. Izany rehetra tata miteny hoe aza korontanina amin'izany mihitsy aloha ny sainy a. Ahoana re? Aleo aloha arahana amin'ny onjany amin'ny foana mandra-pahita marina. Ia fotsiny mantsy ny ahy iny. Rehefa tena tsy zakany ve tsy hivaky amin'ny ray amintsika eo ihany izy. Ny andray azoko. Mety izy angamba izany miditra izany. Andao ke mba hiaraka hividy lasopy vao mafana ery amin'ny ramatoa zety ary amin'ny arabe ary a. Mahalaina be kia ny voakany a. Ny andro koa efa hariva raha teo. Eo moa kia sady dada koa kia mba hatonga aloha androany a. Ndre aza ve kia indraindray hariva be foana vao mota rehefa avy anaka azy tokana na avy miaraka amin'ny Antony. Androany zany mba sika amin'ny rahavavindray. Za angeky efa ela be tsy mba nisotro lasopy zety. Ndao indray ary. Ndrety koa raha hianta. Iza moa kia mba hianta-antaka eto raha tsy nizo koa. Andraso ry aloha fa akakanjo mafana e. Zay. Ka ndao ary. Nandry io koa zange izao inoko fa mba te hisotro ny lasopy ny zety koa e. Efa elaela tokoa aloha any nividy zavatra farany teo e. Masoko ve ny mpahana sa i Antony ry tazako mifampitantana amin'ny tovovavy etsy ampitetsy. Izy zany ike? Io e. Tena izy mihitsy io. Ihany tokoa. Andraso fahatonoko eny mihitsy. Mijereva lalana ihany ry Angaliana. Ahoana izao ry Antony? Tsy tahotra tsenatra tsony. Ety amin'ny arabe ianao mampiaraka miaraka amin'ny tovovavy io. Angaliana? Abaribarinao amin'izao fa tsy tia akorika ianao. Eritreritra fa mba miavaka ianao. Efa aiza mandangolango ny betsaka. Tsy napoiziko. Milamina aloha ianao ry Angaliana. Mitovy daholo marina ka rehefa lehilahy e. Mpamitaka, mpandainga. Toko tokoa ny fitaka fa ny atao no hita. Tsy te fandrira rirela aminao eto fa aleko manaja tena. Masoavy. Aza mbola mandeha aloha ry Angaliana. I Angaliana. Fa ho aiza koa ianao ry Sara? Andeha ho aiza indray ary zao izy iny. Engany mba ho teny an-trano. Dia ahoana indray zany le lasopy. Inona no ataoko ry kajy a? Inona ny idirako amin'izany e. Zao voka-dratsy ny ty fampirafesany ty. Mifandona ny lamasinina dia avy eo votsodroa. Tena tiako ange ny zokonao iny e. Tianao ko nampirafesana? Ka efa nitady hevitra hisarana amin'ny Sara mihitsy inge ahy e. I Angaliana ny tena tiako ry kajy a. Fitiavam-bao fotsiny ianao e. Lasa koa efa tsy. Aza manao ny moa ke mba hampimo ahy e. Inona moa ny azoko anampinanao io e. Nefa andao aloha mba hividananao lasopy dia avy eo hita eo ny toyanko. Rehefa samy tsy nisy rananjary ihany. Malahelo anao ary Angaliana. Tsy tantoko mahita anao mitomany ohatran'izao. Noho ny miaina ary alika fotsy. Tia mono tena. Rehefa vidaga amin'izay dia tsy atsapahirifiry toy izao tsony. Andeha hangoniko daholo izay fanafody rehetra hitako ohatra anao dia ataoko indray mandrapaka. Oketsiry Angaliana. Alaviry mipito mandifotr'olona ny famoiza-po.
Tena tsy vahaolana ange zany e. Tsy mba eritreretanao ve mifahoriandrainao ka? Tsy mba mampalahelo anao ve kajy zandrinao? Mbola maro ny olona mila sy afaka maneho fitiavana anao re a. Kivy ary aliko a. De tsy maintsy toy izao foana ve zany no iainako? Fitaka, tsatoka an-tsandamosina. Le banga, iza zany no amenao le banga? Avelao ilatsaka ny ranomasonao e. Amin'izay afaka mifonao. Fa adino hiatreo kosa izany famonoa-teny izany a. Ary tsy avelako hamono teny izany koa ianao raha mbola eto aho e. Aiza koa zany? Toy eto am-pandriana. Efa maraina koa ny andro. Ary tsy tadidiko akory ny akarako teto a. Zany gogogo ny tomany tao ambodi-trano tao zao ny tsaroko farany. De iza zany nampanao andreto akanjo mandreto? Efa taitra zoky. Manahoana? Salama kirikajy a. Vahono a? Tamin'ny firy ihany natory alina? Tsy fantatro. Ny tena marina tsy nahatsikahatra ny akarandry tato a. Fa ahoana koa zany? Fa mba manahoana tokoa aloha ndriny ny taorian'ireny zavatra nitranga tamin'ireo maly reny. Tiako atonoina daholo ekireny a. Ezaka koa ny anadino any Antonina de hitako sahady aza fa ho sarotro zany. Tsy voatery anadino azy angendry e. Fa ninona ndraiky a? Ifamerina aminy ohatra. Ninona tsara? De ho voaratra indray? Ndio koa ngamba efa voalangolango ny tanika. Eny tsy te mibetsaka fa izay hitandry fa mety atao e. Zay nge ho ahy e. De midina amin'izay tokoa moa teo am-pandriana teo e. Efa ela nge ny sakafo masaka e. Tata zay va tsy otsony. Eny akia. Ary iza koa sany mantefa afatra vo marainy zany. Hoe tsy misy anarana. Andraso vakina. Aloka fotsy nosoratany Itokina Natoko Gérard Rabemanantsoa, novelon'ny Vantsoa ny Rava, niaraka tamin'ny Faly Rakoto Feitra Sarobidy ary Tahina Nantenaina. Roland Ramanantsoa no nandray feo, Anjariliva ny Nanatotosa.